J. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni Vaovao. Manamba ny tokony ireo fournisseur anjatony tsy nazony volany tamin'ny fanjakana malagasy. Misy fanavakavahana ka ireo orinasa sy mpandraraha malagasy pitiana, ireo orinasa sy mpandraraha vahiny indraindraina amin'izao fotoana izao. Hoentitra amin'ny fampiarana ny lalàna mandritra ny zotra-pividianana ho avy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny filohany Androany. Kabary torina tao ny alohan'ny fividianana filohan'ny pirenena ka tsy ananana toky intsony hoy ny mpandinika raharaha-pirenena. Niemitra ny volana aprily ho avy izao indray ny fivoahan-dia-pitsarana mikasika ny Vaovao sy ilay teratany Frantsay Philippe Dabouteau raha toka nandrasana ny alatsinainy Valmartsa lasa teo. Miamafon'olana ara-tsosialy iainan'ny vahoaka malagasy ho nitaleny kabinetra ny filohan'ny antenimera-pirenena. Mahagaga, nitazapotsiny ny fitondram-panjakana kanto ny antsony ny voavonana mpanelanelana tarihan'ny filohan'ny antenimera-pirenena ny hervelona rehetra ny sabotsy 13 Martsa ho avy izao. Mitondaroka bomba israeliana ao pont de Gaza. Nahatratra 400 ireo namony ainy vokatr'izay tao anatin'ny 420 ora ka ny 30 tao amin'ny tanàna ny Gaza. Ny antsiprian'izay. Alarobia faha-20 ny volana Martsa taona 2024 akafaliana trano tombo kilasy tovovavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity aly ity. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalaham-baovao manasana ihany koa anaraka izany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fampalaham-baovao amin'ity alay ity. Manambana tokony indray amin'izao fotoana ireo mpamatsina fournisseur anjatony izay tsy nahazo ny volany tamin'ny fanjakana malagasy. Misy fanavakavahana ka ireo orinasa sy mpandraraha malagasy piteny, ireo orinasa sy mpandraraha vahiny ankilan'izay indraindraina fatratra amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra ka eto Andriatsilavo. Lasa ny mamba misosoka ny voay araka ny fomba fiteny, ny fitakiana samihafa eto amin'ny firenena noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra. Raha toka ireo orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana no nanao fitakiana nandritry ny taona maro fa tsy nahazo ny volany, mihetsika indray amin'izao fotoana ireo fournisseur sy mpandraharaha sasany mitaky ny volany izay tsy mbola nalohany ny fanjakana ihany koa. Raha ny fitarainana voaray, maro amin'ireo mpamatsy na fournisseur, ny sehatr'asa-panjakana sy ny ministera isan-karazany no mbola tsy nahazo ny volany nanomboka ny taona 2024, 2024 hatramin'izao taona 2024 izao. Maro ihany koa ireo mpandraharaha, mpanamboatra lalana no mbola tsy nahazo izany vola izany. Ny asa nefa vita ho izy ireo ka tsy nivoaka ny vola hatramin'izao. Mpandraharaha sy mpamatsy mihoatra ny 100 manerana ny nosy no voakasika izany, ka isan'izany ny fanamboarana, ny rue de Tana sy ireo lalana any amin'ny faritra hafa sy ny maro hafa. Raha ny fitarainana voaray hatrany, tsy mivoaka ny vola ao amin'ny trésor na dia efa milamina azy ireo atao taratasy rehetra ahafahana misitraka izany. Maro amin'ireo mpamatsy sy mpandraharaha vokatra izay no voatery mivarim-pananana ahafahana mamita ny volan'ny banky. Maro ihany koa ireo narary ary efa nisy aza ny namony ainy raha ny loharano vaovao azo hatrany. Ny mahagaga nefa ho izy ireo solombavambahoaka maka ny vola nisy ady no mahazo vola. Antonany maro raha tsy hivina hatrany no mitaky ny volany ireo orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana teto amintsika. Ny faran'ny volana Janoary 2024 lasa teo aza mbola nitoy ny fitakiana ka namoaka fanambarana ireo orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana ireo, nitaky ny amerenana ireo caution de bonne exécution sy ny caution de garantie an'izy ireo. Tamin'izany fotoana raha ny fitarainana voaray, nariaria ireo orinasa nitaky ny volan'ireo. Nolazaina tamin'izany fa tsy nisy ny vola. Avy eo tsy maintsy mbola hanao audit. Taorian'izay
nolazaina fa miandra ny sonian'ny filoha taorin'izay tsy nivoaka ny teny amin'ny trésor ary tonga hatrany amin'ny filazana fa misy ireo marché effectif nanamafy ireo mpanao fitakiana tamin'izany fotoana fa to lasa fanakonana ny tsy fandoavana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana fotsiny ihany ny filazana fa misy ireo marché effectif ireo izao indray mikonikony nanao fitakiana sy hidina an-dalambe ireo fournisseur sy mpandraharaha tsy nahazo ny volan'ireo efa maro ny tingana narahana sy ireo antanatohatra ny lalovana hoy izy ireo saingy arirarira etseroa ka tsy mivoaka ny vola hatramin'izao aiza ho aiza ny fitonjovana ireo orinasa sy mpandraharaha malagasy raha nitranga tahaka izany no mitoy ireo orinasa sy mpandraharaha malagasy ireo izay mampiasa tanora malagasy marobe mamelona fianakaviana marobe na mivantana na ankolaka raha orinasa vahiny anefa to aingana ihany ny famalina ny antso ary to manambola indray ny fanjakana izany hoe raha orinasa malagasy mpandraharaha malagasy no mitaky tsy manambola ny fanjakana raha orinasa vahiny mpandraharaha vahiny milamina sy mirindra ary manambola ny fanjakana aiza no itondrana ny firenena aiza no afaran'ireo mpandraharaha miezaka miarina sy manome asa ny tanora aiza ho aiza amin'izany ny filazana fa hanome tombony ireo mpandraharaha malagasy tsy ny mifanohitra amin'izay tenenina ihany ve no mitranga sy ny ainana teto amin'ny firenena atr'izay ka hatramin'izao matoan-datsoratra izay fa hoentitra amin'ny fampiarana ny lalàna mandritra ity zotra mpividianana ho avy ity ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana araka ny nambarany filohany tamin'ity androan'ity kabary izay tahaka ny efa natao ny alohany fividianana filohan'ny pirenena ihany ho ny mpandinika raharam-pirenena ka tsy hananana toky sy antoka intsony ity rafitra ity manoloana ny endrika fitanilana samihafa izay efa nabaribariny sy nasehony teto amin'ny firenena ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay nandray ny hiraka manoka ny OIF teny ambohida tamin'ity androan'ity onona saina roa volana eo dia higadina ny fifidianana solombavam-bahoaka izay isan'ny kiondalana iray lehibe ho diavan'ny firenena amin'ity taona ity amaritra izay ahazo ny maroanisy ny anivo ny lapa ny antenimera-pirenena Tsimbazaza izay lanjan'izay no antony nandefasan'ny sekretera général ny OIF na ny organisation internationale de la francophonie ny hiraka manoka ny eto Madagasikara hijery sy anara-maso ny fiomanana sy ny fiatrian'izany antony fionana tamin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroinana androany teny Ambohida. Voilà, on a eu un échange. Nisy ny tafa sy ny fifanankalozana momba ny fifidianana, tanjona ny anombana sy hijerena ny toe-java-misy ankabeny ary ny anarana ny zotra-pifidianana rehetra amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ho avy ity. Élection législative à venir. Ho avy ny fotoana ampahafantarana sy hitondran'ny eo anivon'ny OIF ny fomba fijeriny momba ny fifidianana faranteo ahafahana manatsara ny fifidianana eto Madagasikara. Iombolana izy ireo amin'ny mpiara-mombona antoka-ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ny fanatsarana ny tokotany-pifidianana sy ny fanomezana ny fahaleovantenany seni raha ny fanazavana. Fifidianana ho avy izay mahavelom-boly tokoa eo amin'ny fangaraharaany raha tanteraka antsakany sy andavany nambarany filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroina na androany. Manao basa tifikaavana karangaranga fa amin'izao fotoana zao zao dia efa manao ny fitoriana amin'ny lafiny adieloka izay nanao tsy mety tamin'ny fifidianana présidentielle izay nataontsika teo satria misy amin'ny lafiny adieloka izy ireny zany amin'ny lafiny pénal dia tsy maintsy enjehana dia efa manao ny plainte io amin'izao fotoana zao fa alefa ny ministèren'ny justice ka mampitarina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao n'le resaka tsy fahamarinana fangararam-bato sy ny fampiasana fahefaham-panjakana sy fitaovam-panjakana dia tena hikapoka mafy dia mafy zay amin'ity mba hijanona zany fomba ratsy zany mba hananatsika fifidianana tena madio raha ohatra misy fioara-pefa amin'io zany dia mety fanafoanana le fangalana andaharana na disqualification les candidats raha amin'ny fifidianana kosa dia mety fanafoanana amin'ny apahany na manontolo ny valim-pifidianana zany akoatry ny sazy adieloko zay teny teo zay mety miafara amin'ny fifidiadrana adio angarahara ary ho fitaratra fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io raha toka sambany na eno ny faneho-kevitra ny filohany ty rafi-pitsarana ity saingindrisy to tsy vaovao amin'ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena intsony ilay fanazavana fa efa nandeha taloha ny fifidianana filohan'ny pirenena ihany ny olona ny rafitra sy ireo mpiantsehatra tsy nisy ny ovo
fifidianana filoham-pirenena izay nahitana trangana fandikan-dalàna maro mibaribary raha tsy ilaza afa-tsy ilay tsy fizaka ny andrajoelona ny zoam-pirenena malagasy nefa nankatoavy ny HCC ho isan'ny kandida ny volana jolay 2024 nefa andrajoelona tena no efa nanamarina izany tamin'ny aino manjery saingy notia ny HCC tsy hita miampy ireo trangana fandikan-dalàna maro samihafa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena itsika volana vitsivitsy lasa izay dia tsy fitaovam-panjakana ihany nampiasanareo tamin'ireny fa ny olo-panjakana ihany koa ny chef Cisco, ny chef Zapia sy izay rehetrarehetra manarify an'izany ary tsy nisy izay tsy nanana an'izany porofo izany ngamba ny teto amin'ny firenena sy ny tany ny fanontaniana petraka anay dia hoe raha ohatra ka anaran'izay lalàna izay reo hanajan'izay lalàna izay dia mety fa condition maninona raha ohatra ka mpanajana lalàna trany amin'ilay présidentielle izay efa nandika lalàna izay raha mahita moa izany ny zavatra nisy tamin'ireo fa tsy hoe tsy fitiavana be fatany mangataka ny assurance sanany tena hoe toky avy amin'ireo izay namoaka an'izay teny izay avy amin'ny ACC hoe hampiatra lalàna maninona raha nareo ihany teo mbola tsy niova ange ilay olona le olona teo aloha ihany tamin'ny présidentielle no olona amin'izao élection manaraka dia ny député zao dia maninona raha ohatra ka hoe ampiarina le lalàna hatramin'ny voalohany hatramin'izao amiko manokana zany ohatran'ny hoe resa be le izy mialatsiny raha miteny an'izay satria cinéma sisany zavatra misy eto amin'ny tanàna fa tsisy manaja lalàna zany tsony eto ny majorité parlementaire zao ny enjehanareo logika be nareo raha norohoro ny adversaire zany hoe ny mpifanandrina aminareo no hororoanareo fa ianareo manao zay dany kibonareo araka izany raha tarafina amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroinana hatrizay maro ny tsy mahatoky intsony ity rafitra ity amin'izao miandry asa mivaingana avy amin'ireo mpikambany HCC fijoroana sy fahasahiana hiary toy ny anak'Andriamaso sy ampiatra ny lalam-pandroinana amin'ny rehetra ny olo-pirenena eo ihany koa ny fanafainganana ireo fanadihadiana sy fitoriana izay nambara fanotanterahana ary ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra ireo izay isan'ny mety ampiverina ny fahatokisan'ny olo-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana taizy zany fampiaran-dalàna zany tamin'ny oramidona ho ny fomba fiten'izay fa niemitra ny volana aprily ho avy zao ny fivoahan-didim-pitsarana mikasika ny Romivos ilay teratany frantsay Philippe Tabuteau raha toka nandrasana ny alatsinainy fa valo ny volana martsa lasa teo didy izay mety samihafa no ilay teratany frantsay ny aiky ny elony na miplaide coupable teo anatrehan'ny fitsarana tany antoerana Gaeton Andretsilavo. Ny volana aprily ho avy izao izay tsy mbola voafaritra mazava ny daty no ivoaka ny didy mikasika ny Romivos taleny kabinetra ny fededianan'ny repoblika teo aloha araka ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence androany naemitra amin'io volana aprily io araka izany raha toka ny alatsinainy fa 12 ny volana martsa lasa teo no ny andrasana ny ivoahany didy atreto fampidirana an-tranomaizina hatrany amin'ny 10 taona no miandry an'ny Romivos raha ny voarakitra ny Bribery Act ny taona 2020 meloka amin'ny kolikoly mikasika ilay raharaha izay mifidy izy ny volana febroary lasa teo amin'io andro io ihany koa raha ny voalaza ny Africa Intelligence hatrany no hoe hainoina nylay teratany frantsay Philippe Tabuteau piray tsy kombakomba aminy na izany mety hiavaka amin'ny Romivos io teratany frantsay io no izy ny plaide coupable na ny aiky ny elony nandritry ny fianona savaranando natao taminy ny volana septambra 2024 lasa teo jaivina hatrany tao Londres ny 10 ny volana aogositra 2024 no nisambora ny NCA azy roa ireo raha kolikoly fitadiavana tombontsoa manokana fagatam-bola tamin'ilay orinasa britanika mpitrandraka arenan-kibony tany Gemfield no nisamborana azy ireo. Fa miantso ny herivelona rehetra ny mpanao politika sy ny solombavam-bahoaka ampitovy ny fomba fijery ny arikaroka vahaolana miaraka mahakasika ny sosialim-bahoaka ny vovonana panelanelana izay tarihan'ny filohany antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao vahaolana azo tsapahitanana sy mipaka mivantana amin'ny vahoaka ny tokony atao lara-pamena ao anatin'izay fa tsy fividianana izay tsy navahany mararim-bahoaka raha ny tantaratra hatreto ho ny taleny kabinetra ny filohany antenimieram-pirenena tamin'ny androanty. Marary ny sosialim-bahoaka alatsaka katerena ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny talen'ny kabinetra ny filohany antemieram-pirenena androany
tsy mbola navany olana ara-tsosialy teto amin'ny firenena ho izy ny fifidianan'izay nifanesy teto Madagasikara antony mahatonga ny vovonana mpanelanelana izay tarihany filohany antemera-pirenena Ramatoa Kristina Razanamahasoa hanantanteraka dinga sy fifampizarana iarahana amin'ireo mpanao politika erivelona sy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara mandidina izay tontolo ny raharam-pirenena eto amintsika izay. Tena problème amin'ny firenena amin'izao a problème ny eto Antananarivo a vidikalina, jiro, lalana. Non. Io filazana fifidianana président de la République teo. Na maniolana ny lalana na maniolana électricité teto Madagasikara ve fifidianana na CCS io. Zay ny atao amboletra lava io. Fa raha fifidianana na mahaolana ny gasy a ndroso tamin'ny fifidianana tsika ary nanao fifidianana tsika teto a malgré ny fifandirana tondra olana inona ary zay. Vavy ny olana jirama. Vavy ny olana ny vidikalina. Izao tsika iroso amin'ny fifidianana io fanoloso ha amany olana misy ao anatin'ny mpifaninanao anatin'ny mpitondra ve io azonao disadisa interne nireo pro-mpitondrana amin'ny candidat hamany olana an'io ve fifidianana io fa maro ny olana eto marary ny firenentsika marary. Namafisiny ity farany fa mila fitoniana sy vahaolana azo tsapahitanana ny vahoaka malagasy manoloanareo olana ara-tsosialy izay tsy voavahan'ny mpitondra tao anatiny taona maro. Raha te hanarina firenena anao a raha anao programme économique marina ny fanjakana mila mikre fitoniana aloha raisiko ohatra aminareo inona moa ny atongavan'le solotena banque mondiale tany avoloha teo iny fa eto amintsika misy vola 2 millions pour ne pas dire 2 milliards de dollars tsy miasa marina zay fa misy vola be deaibe tsy miasa reo vola reo a miteny mpamatsy vola reo zao miteny hoe ahoana ty vola tsy ampiasanareo ty de milazanao zany zao hoe raha ny fifidianana ve na mahaolana falan'ny filoham-pirenena tamin'ny décembre na mahaolana tokony voakany reo vola reo de tokony efa vaolana fa maninona persiste le olana eto amintsika zay nge no resany. Isy araka izany dinga sy fifampizarana amin'ny sabotsy 7 martsa ho avy izao etsy amin'ny antemera-pirenena Tsimbazaza izay ifarombona ny vovonana mpanelanelana tarihany filohany antemera-pirenena miaraka amin'ireo erivelona rehetra mpanao politika sy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara dinika izay ijerena manokana ny fizotra ny raharam-pirenena ankehitriny fa eo ihany koa ny fitadiavam-baolana eo anoloana izay marary ny vahoaka malagasy izay. Ao anatin'izay indrindra dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny Tialaty dia tsy iza fa nitaleny kabinetra ny filohany antenimera-pirenena Andriamatora Toljanary Maharavo Didodo miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny Tialaty maro raha ny fanehon-kevitra nentin'ny filohany antenimera-pirenena mahakasika ny tontolon'ny fifidianana sy ny raharam-pirenena eto Madagasikara fa isan'ny nahitsy ny fanehon-keviny nandritra ny tafana taona ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny diany tany ampitan-dranomasina izay nanambarany fa olona ny olana eto amintsika fa tsy rafitra nazavana bebe koa ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao izany tena isany voatondro tomponantoka amin'izay fampantrana ny firenena olana eto amin'ny firenena izay amin'izao fotoana izao. Misaotra rahalahy misaotra ny télévision Kolo TV nanaiky ny asanay hoeto amin'ny plateau ny vaovao zany amin'ny androany. Araka ny teninao teo moa zany ny tenako no voatendry taletra ny kabinetra vaovao ny ramatoa filohan'ny antenimera-pirenena. Eny nilazan'izay tokoa izy nandritra ny fahatongavana na amin'ny fotoan'ny firesany tamin'ny hitatsika tamin'ny anao manjery nilazan'izay tokoa izy fa tiako alohany amaliko an'izay teninao zay dia te sarika ny saitsika zany te amara amaliko azy hoe problème misy problème marary ny firenentsika amin'izao fotoana zao marary tsy voavetivety io aretin'io farany zay haingana ndritra ka dia raisiko tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny natao ny alanenina rehetrarehetra hoe ndao mba hiara-idinika aloha aretina be nge zany teraka ratra tamin'ny tontolon'ny démocratie eto Madagasikara zany teraka ratra zany teto amin'ny fihavanana malagasy zany amin'izao fotoana zao aiza ho aiza atsika inona ny zavatra niova taoriana ny fifidianana filoham-pirenena au contraire miletika le firenentsika amin'izao fotoana zao raha mijery fotsiny ianao raha tsy mijery zavatra telo jereo vonolalana avy eto Antananarivo makany Mahajanga jereo vonolalana avy eto Antananarivo makany Tuléar jereo vonolalana makany Antananarivo makany Toamasina jereo vonolalana avy eto Antananarivo manampatonga ny Antsirarana tsisy ninona intsony podika tanteraka
izany tomponantoka zany raha itsina ny resaka ho mazava be ngefa ny fanjakany mpanatateraka ny tomponantoka an'izany izy ndray moa no tomponantoka amin'izany eo ka ankehitriny a rekitra ray zany zao resaka hoe mbola mitady tsy mahita kory ny vahaolana nateraka ny fividianana iny a zao indray a hiroso amina zavatra didiko fe lehibe tsy iresary ifampiresany de nao fividianana zay nge le problème fa maninona tsika raha tany tsika mandala ny démocratie mandala sotoavana malaka maninona ke raha mafampiresaka aloha fa inona ny mahamaika inona mahamaika iteraka inona zao problème tsika eto a io jiro tenenina io problème gasy androany a aizana hitana vola amin'ny tanandreo lalanareo raha ny fanaovana fifidianana amin'ny tokony efa mbahita 5 ans mandaty eo mepotika ny fiainatsika ny roso amin'ny fifidianana tsy mifanarana be zay fanolanana be ny me miroso amin'ny lalalala zao a me miroso amin'izany gidragidrany adetrano zany foana na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohatra samy sahirana amin'ny fametrahana kandida aloha tsika mijery mahitsy any ao anatiny fa ianareo kosa sao tsy mahita ny ataontsika hoe zavatra tsara mety efa isany ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny resaka fijerena ny vahaolana samihafa resaka fiaramanidina raha ho an'ny Madagasikara Airlines manokana misy an'ny resaka garantie de souveraine zany zao amina resaka fampanofana fiaramanidina misa roa ohatra ampany problème ny gasy androany a de ny hanina hoanina fa tsy takatra vola tsony vary zany olana gasy androany androany olana gasy androany androany io jiro olana gasy androany androany a ty lalany ty zany ny olana gasy fa zany Madagasikara Airlines zany 4% gasy mandeha am'zany zay nge tenako hoe désinformation betsaka loatra aza hodikodina an'sain'olona fa misy olana marary gasy androany androany tena tsy fantatra ny fitondram-panjakana reo tsy fatako na fatany na tsy fatany fa zahay de milaza hoe misy olana Madagasikara fa hoditsika hita fa de resana foana fifidianana vahaolana raha ny fifidianana vahaolana teraka na zahotsika vola ve ny fifidianana zay natao teto toko mandata amin'ny 2018 mitondra teo fitondrana io a manapatonga an'izao 2024 zao zao situation misy atsika manoloana ny fijoroany filohany anteny mera-pirenena amin'izao fotoana tsy emitra ve zany ianareo satria hitantsika raha ny filakevitra ny ministra ny 20 febroary lasa teo ny fanesorana an'ireo olona akaiky ny filohany anteny mera-pirenena izay nanana toerana ambony teto amin'ny firenena manahoana tsy emitra ve nareo manoloana ny mety karazana antsojay sy ny tsindry samihafa ao anatin'izay io ane atsojay fa nisy teto foana azy ny andry zareo iny satria fahifandreo zonreo no manala an'ireny olona reny na mety na tsy mety tsy anjarako ny amaly an'izay fa anjarany olona ny tokantrano ao no matsapa an'izany zavatra rehetra zany fa ny président ny assemblée nationale nge de tsotra amin'ny maray aman-dreny azy amin'ny mafilo ny androm-panjakana mpanao lalàna azy de tsotra ny azy hoe tokony hifanatonana fanatanterana ty tsy tokony hisy fifidianana raha tsy misy fifanatonana mila fitonina tokony hisy fitonina eto amin'ny fanatanterana zany fifidianana zany zay nge ny adevitra ka raisina hoe fanoherana hoe zany sa tsy fanoherana zay ny fomba fijeriny mpanao lalàna mpitarika ny mpanao lalàna ary zay ny anenjehana azy io tsy ninona mety vokany zay position politique fondamentale position politique zay tsy tokony atao ambiletra ohatran'io tsy tokony asina tenin'olo tokana tsy maintsy ho tanterahana eto zay nge le problème eto ka io position io ane andriamatora tolo-janary maravo isan'ny efa nitazominy ataontsika hoe vondrina mpanelanelana panina sy ny FFKM tamin'ny fividianana filoha amin'ny pirenena hitantsika tsy tonga tamina ataoko hoe tao anatin'izay marimaritra iraisana na nitadiavana vahaolana ho an'ny firenena izay nareo androany irosona ny fividianana sy solom-bavambahoaka milaza indray ianareo fa ndao ifampidinika ao anatiny misy ve zany karazana action concrète na salan'izany hoentinareo zao aloha tsy nenona tsy norarahina ny fanelanelana nangatan'ny FFKM ny fanelanelana mba nangatanay collectif des administrateurs civils collectif des travailleurs tsy fanelanelana nangatan'ny panina de lasa zao le firenena zao nitondra inona ary tombontsoa azo amin'ny firenena rehefa tsy nirarahina le fanelanelana nitondra soa amin'ny firenena ve ny tsy fandarana an'ireny sosikevitra n'olona fanelanelana reny tsy voamasa atsika zao sahirana azonao zao a mbola miantso indray ny olona miantso fanelanelana ihany zao panina ny fanatona re anao mba hifanatona fa tinga tanindrazany raha manana ary androm-panjakana samby manana ny androm-panjakana de tsy rarahina ihany de tondra inonao atsika
efa fantatra ngeny zavatra zao mpanina mitondra solution vaovao oentina amin'ny fanelalana io de azonao tsy le hoe tsy rarahina ny teninay rehefa tsy rarahina moa ny teninay de ho hitao zay toiny fa nitondra inona tamintsika ary tsy firarahina ny tenin'olona rehetrarehetra tamin'iny nitondra fampandrosoana de makaiza ny lalana hoa de efa io netany lalana ny rano miala veto anao makany Mazenga zany 20 heures de route tongany anao amin'ny hôtely tsy jiro tsy rano tsy afaka mandro akorona zany nge situation eto farany ary sady ho fanetananao ny hery rehetra ho avy amin'izay antsonareo zay mety misy karazany ampany amin'izay vahaolana arosy ny taniny zay ve zany hoentitsika manarina aingana ny firenena hitadiavana vahaolana indrindra ho an'ny sosialim-bahoaka ampany zao za tsy habilité hiteny vahaolana zay proposé ny mpanina sy plateforme mpanina FFKM fa ny rôle ko eto androany ny akarako eto andrany de miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny hery politika rehetrarehetra amin'io asabotsy io satria amin'io asabotsy io betsaka ny hery politika ny ankolefiko ny ray aman-dreny fizafafi betsaka ny hery politika manerana ty Madagasikara ty nangataka iarabatratry ny taona ampanina ary mangataka vahaolana inona vahaolana mba hoentinao manoloana zao toedra raha mahamay zao zay no tanteranaka miantso atsika rehetrarehetra ary satria zava-dehibe loatra io hoavin'ny firenetsika ka tsy hoe famendrofendrona tsy hoe iny solution concrète de avinao tongava ho hitanareo zany zay fa za tsy habilité teny androany inona vahaolana teny ampanina je ne suis pas mandaté à dire ça fa za zany eto milaza fa nareo manontany hoe nanahoana non marary ny firenena c'est un constat erany rehetrarehetra mahita ankasitrany ianao Andriamatora tolo-janary marafy tao anatin'izay fanampanazavana zay dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy mandrapitafary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Mira de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Ny hôtel-restaurant d'application La Rizière dia toerana fanaovan'ireo tanora fampiarana amin'ny fianarana izay ratoviny ato amin'ny centre de formation professionnelle momba ny hôtel sy restauration. Fandraisana mahafa-po, sakafo amin'ny tsirony tsy manam-paharoa, efitrano manara-penitra. Izany rehetra izany dia arahana amin'ireo tanora sy mpampiofana matianina. Maro ihany koa ireo tolotra izay azontsika jifaina toy ny toerana natanterahana séminaire, toerana azon'ireo zanatsika ilalaovana sy ny fetim-pianakaviana isan-karazana. Misy ihany koa ireo tolotra vaovao toy ny coin snack ary ny salle de massage. Koa fandroden'izao ary ny toerana amin'ny alalan'ny antso 020 76 502 15 na mailaka info@larizière.org na manatona mivatana aty amin'ny La Rizière Antady. L'héritage du passé, le professionnel de l'avenir. Mamerina ny arabatra ny tombo-klasia tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity
Ankoatrany fambolena zanakazo nifantoka tamin'ny fikarakarana ireo hazo mahery ny 520 ariary efa voavolatra izay teo anivony commune Ambotrabiby ny Ismaily Civique, l'organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar ary ny première agence de microfinance hita tamin'izany fa maniry hatramin'ny 700 isanjato ireo hazo novoleny vokatry ny fiaramiasa matotra tamin'ireo vahoaka teny fotony olona zay. Ho fitandronany tontolo iainana sy fanamaitsonany Madagasikara, manohy ary manamafy ny fambolekazo efa fanao isan'ny taona eny Vaovao commune Ambotrabiby, ny réseau Agacan de développement, Ismaily Civique, ny OSDRM na ny organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar ary ny première agence de microfinance Madagascar. Fotoana ihany koa nanaramaso sy nikodjana ireo hazo efa voavoly hatrizay. Cette année, nous avons voulu un peu changer, en plus de contribuer à la restauration écologique à Madagascar. Nous avons opté pour l'entretien des plans établis depuis 2021. Cette résolution vise à obtenir des résultats encore plus positifs et plus significatifs. Alors, nous avons travaillé main dans la main avec les groupements d'épargne communautaire depuis 2021. Faut savoir que nos techniciens accompagnent et suivent les GEC pour l'entretien et le suivi des plans. Les GEC, comme vous avez pu le remarquer, font partie intégrante de notre programme et sont engagés à 100% dans cette initiative écologique et environnementale, avec un succès de 80 à 90%, dû justement à ce suivi qui est assuré par nos groupements d'épargne communautaire. Arak'izany azo misy 520 sy ariary no efa voavoly hatrizay ary izao nampina izao ho fikajiana ny tontolo iainana isiny ny fandrosoana lova-njafy. 700 isanjaton'ireo hazo novolena no maniry araka ny tokony ho izy ary ampinga lehibe natratrarana izany ny fiaramiasa tamin'ireo vahoaka teny fotony. Ny tanjona amin'ny fambolekazo androany dia tanjona maharitra satria efa nanomboka 5 taona natany aloha efa nanana paikady amin'ny fikolokoloana sy ny fitandrona ny tontolo iainana ny entité anankitelo ao anatin'ny Agacan. Ireo entité tsirairay ireo zany efa manana tanjona ivondronana izay mitsinjo amin'ny maharitra ny tontolo iainana. Ao anatin'izany première agence de microfinance, ao anatin'izany OSDRM, ao anatin'izany Ismaily Civique. Fa raha miteny manokana ny première agence de microfinance izay manana tanjona lavitra ezaka ary na amin'ny asa atao isan'andro na amin'ny fanomezana ny tolotra amin'ny mpanjifa na amin'ny asan'ny mpiara-miasa rehetra dia efa mandray ao anatin'ny asa sy ny adidy atao ny tontolo iainana. Tsy neto amin'ny faritra Analamanga ihany no anatanterahany Ismaily Civique no SDRM ary ny PAMF ezaka sy marika hita maso amin'ny fiarovana ny tontolo iainana toy izao fa misandraka amin'ny faritra maro manerana nosy. Ankoatra ny fambolekazo, lahara-pameana ihany koa ny fanentanana sy ny fanomezana tolotra ho an'ny mpanjifa ireo fitaovana mikady sy miaro ny tontolo iainana, ny fanomorana ny fisitrahana ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro iarahana amin'ny première agence de microfinance Madagascar. Fa fikambanan'ny ray mitsinjo ny mpiarabelona sy mitandro ny fampandrosoana ny tanàna ny Marovoay ny famami na ny fikambanana Andry ny Marovoay miray izay tarihan'ny filoha-mpamorona Andry Marindry. Manana fikambanam-behivavy ihany koa ny famami ao Marovoay izay isany nanamarika ny valomartsa izay nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo nofokena amin'ny tapihavanana tany an-toerana Anja Robert Kolomajanga. Toy ireo vehivavy rehetra manerana ny nosy dia tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Ny fikambanam-behivavy mivondrona ao anatin'ny famami na ny fikambanana Andry ny Marovoay miray ka tonga tetỳ an-toerana ny filoha amboninahitry ny fikambanana famami Andriamatoa Andry Marindry sy ny filohan'ny fikambanam-behivavy famami ao Marovoay izay notsenainy ny reto vehivavy ny famami ao Marovoay reto tamin'ny fomba miavaka sy mahavelom-bolo.
mialohan'ny lanonana rehetra dia anisany natao vaindohan-draharaha teto nandritra ny fandraisam-pitenenana ireo vahiny izay nasaina teto ny fampahafantarana ireo vehivavy ny zony sy ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zanany ka hiara entana noho izany ny vehivavy ny famami ao Marovoay anao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja amin'ny fanamafisana ny fampahafantarana eny anivon'ny fiarahamonina ny mazava-dehibe anio zony ny vehivavy io sy ny ady amin'ny herisetra ankoatr'izay dia anisany fikambanana mitsinjo ny mpiarabelona ao Marovoay ny famami toy ny fanaovana ny kopy faobe teny amin'ireo fokotany maro tao Marovoay ny fanampiana ireo tanora eo amin'ny setry ny fanatanjahantena fa indrindra ny fampiroboroboana ny fikambanam-behivavy amin'ny alalan'ny fampianarana arakasa ireo mpikambana sy ny fanampiana maro isan-karazany ary ny fitsinjovana ny fiarahamonina tsy izany ihany anefa fa midina eny fotony manatona ireo mponina lavitra andrina mifanakalo hevitra miaino azy ireo iandrematoa andry marindry filoam-boninahitra ny famami otrony ireo mpikambana miaradia aminy miara-midinika ny fampandrosoana ny tanàna ny Marovoay tsara ny manamarika fa efatra taona izay no nijoroan'ny famami na ny fikambanana andry ny Marovoay miray izay manana fototra hijoroany manokana indrindra eo amin'ny resaka sosialy sy ny fampandrosoana ny tanàna ny Marovoay ary tsy manavaka saranga fa afaka miditra ho isan'ny mpikambana famami avokoa ireo rehetra izay mitovy fomba fijery amin'izy ireo indrindra fa ireo zanaky Marovoay iandro marindry raha teo dia zanaky ny Marovoay nandritra io fanamariana ny andro ny valomarsa io taoriany ireo kabary sy ny filaharana nataon'ny fikambanam-behivavy maro samihafa ary anisan'izany ny fikambanam-behivavy ny famami izay natao tao amin'ny stade Ramarika Marovoay dia ny fampitaona teto amin'ny foibe misy ny braony famami ao fionana ao Tsimajao ny rehetra niara-ny lanonana ho mariky ny Fransakina na hatratra ny taona vaovao ka nisy ny famonoana omby ho nofokena amin'ny tapi-havanana niarany rehetra ny fampizara teto ary nalaina ny saraka ny rehetra teto satria tao anatin'ny filaminana natanteraka ny fety izay nataon'ny fikambanana ny famami na ny fikambanana andry ny Marovoay miray ireto famami tatikio andry marindry filohany izy io mitsinjo anao magnampy anao mitsinjo ny maha-olombelogno tsy mila fadidy io andry marindry mijery ny maha-olombelo la fomba vao hafa iamafy ny olana ratany raha tsy ampy ny fampahafantarana ny vahoaka ny fipetraraisiny eo anivon'ny ministera mahakasika ny tany-panjakana amin'izao fotoana ho ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano antony tokony hanamafisana ny fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy marina eo anatrehan'izay ary tsy tokony atao fitaovana ihany koa ny vahoaka indrindra rehefa ankatoko ny fividianana toy izao ny larana Evson. Mila amafisina sy ampahafantarana ny vahoaka malagasy ny fipetraraisiny eo anivon'ny ministera mba hialana amin'ny siamety alatra tany sy olana ara-tany izay efa mampitaraina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Namoaka notiny teo anivon'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananjariana ny tany mampahafantatra ny fepetra izay hianorasin'izy ireo amin'ny fampiarana ny noty nivoaka ny 9 febroary 2024 mahakasika ny fanavaozana ny lalàna 2024 tsipika 20 tamin'ny 13 jolay 2024 mifeny tany-panjakana ka misy nisy fepetra izay norasin'izy ireo ao anatin'ny 90 andro amin'ny ankapobeny mizara roa izy zany hoe etsika ataon'ny zareo ao anatin'ny 90 andro dia miato zany aloha ny fangatahana tamin'ny-panjakana ao anatin'izay 90 andro zay mizara roa izy 30 andro voalohany dia manao petadindrina zareo satria lavina zany manao fandavana fobe izy ho an'ireo fangatahana tamin'ny-panjakana tsy nitoy tao alohan'ny raiky amin'ny 30 desambra taona 2024 misy petadindrina ataon'izy zareo zany ao amin'ny bro fananantany manerana Madagasikara io fa ny azy zany vahoaka ny Navaradrano tiako ampifantarana an'le izy zay ngamba amin'ny kapobeny momba ny le 30 andro voalohany ny 90 andro manaraka de mena fahefana reo olona nangataka reo zany hanavaoan'ny fangatahany zany hoe misy zao karazan'olona efa FN nangataka izy tamin'ny taona 1979 mety efa maty le olona de ekena zany manaraka ny rafitra fandovana zany manohy ny fangatahana an'le izy
dia teny de misy plan régulé tsy maintsy atao le plan régulé zany a miteny hoe reto a ny tany a teny ilainay a tena ampiasaina. Voafaritra tao anatin'ny lama fa ao anatin'ny 80 andro misy ny fanavozana ireo fangatahana izay ataon'ireo tompon'andraikitra mangataka teo aloha. Aorian'io feim-potoana 80 andro io ireo tany tsy nahitana fanavozana fangatahana dia afaka anaovan'ny olona hafa fangatahana vaovao izany. Asan'ny topo ny zavatra dehibe amin'io ny plan régulier zany amanetsiny zany na tapitrisany satria averina refesina le tany ilain'le olona. Tokanareo fa raha tany 1 hectare zany tsy moramora ny vola lany amin'izany ka zay le fanomanana tokony atao amin'le olona. Raha be famaritra izy zany de mety midangana be le lany amin'le fanaovana plan régulier de miomana izy hoe atreto ihany ka mety ho zakatsika atreto ny ilaitsika de zay no angatana de afaka miditra ny hafa zay manko no fahazahoako n'izy ity voabahana le tany nefa ny hafa tsy manana ary ny atahorana amin'izy ity mahatonga tena mampafanatra amin'ny vahoaka de hidira amin'ny paniera tany zay ataoko hoe be da be amin'ny zavatra io. Paniera malala kokoa ny tany hoe niala le olona tatsy de mitsofoka ry zareo de mety ahitana angano ary ny olana roapolo me zany ny tapitra izy ao anaty propagande izy zany propagande na député ka raha tsy sampafatarinao le vahoaka voakasika an'io ianao manao propagande ka manana problème izy hoe tsy vo lasany olona zany le tany satria ny lavy mifanjakana le fangatahana nataony de misy olona hafa tafiditra de ao anaty propagande mihitsy ianao no ngamba mahafa mahazo anao hoe zay hoe tsy ampafatarinao monsieur le député hoe misy an'izao zavatra zao nge nitsangy de toaka fa sarotrarotra ny alany anao raha ohatra ka olana ara-tany olana ara-tany maro be zany mety tafiakatra ny amin'ny 10 arivo any nge fianakaviana voakasika amin'io. Manana adidy amin'ny fampafatarana ny vahoaka ny zava-misy ny solombavam-bahoaka fa tsy anao ny vahoaka fitaovana politika fotsiny ihany antony efa ao anatin'ny fotoana ny fifidianana isika izao. Fa tsy nisy namaly hatramin'izao ireo zo tokony ahositrany ireo mpiasan'ny fahasalamana toy ny infirmiera sy ny sage-femme maneran'ireo hôpitalim-panjakana eto Madagasikara tafiditra anatin'izay ireo karazana indemnité izay nampanantenaina hatramin'ny vanim-potoana ny Covid-19 iamafy ny fitakiana raha toa ka tsy misy valany fangatahan'ireo syndika izay nanao ny filakevim-pirenena tamin'ity androan'ity fitinokolona. Tsy misy voaajany zo tokony hositrihan'ireo infirmiera sy sage-femme miasa eo anivon'ireo hôpitalim-panjakana raha nambarany syndicat national ny paramed androany. Teboka telo mazava no takian'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ireo hôpitalim-panjakana ireo izay tsy manaja ny code de santé izany fanazavana hatrany. Ohatra amin'izany ireo karazana fampanantenana taorian'ny asa mafy nandritra ny Covid-19. Misy ny voalazany andiny faha 570 amin'ny code de la santé. Zay mahakasika ny indemnité de réquisition nandritra ny coronavirus. Nampanantenana zahay fa havadika indemnité de risque permanent ao anaty bony de caisse io indemnité io. Efa vitanay tamin'ny faran'ny taona faraparan'ny taona 2022 ny projet de texte mangataka an'io indemnité de risque io hatramin'izao anefa tsy hita hoe nakaiza ny tohiny. Faharoa maro ndreo indemnité fa tsy ndrenay manokana resaka indemnité de logement hitantsika tsara ngamba fa nahazo iny ny score nahazo zay nalaza be teto anivon'ny firenena de mba aiza ihany koa ny anay. Fahatelo sy misy sy mitaraina reo personnel reo amin'ny surcharge de travail amina miasa mihoatra nay lay fanarahana ao anaty texte le hoe 40 heures par semaine. Misy garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Misy tena miasa tserany aina zany ka ny vahaolana maharitra amin'izany de sisy afa-tsy ny fanaovana recrutement faobe ny paramédicaux. Isan'ireo iarany antso-zay lava amin'ny fitakiana syndikaly ireo mpiasa any amin'ny faritra raha ny fanazavan'ny syndika. Maro ny tranga fanarotapahefana avy amin'ny tompona ndraikitry ny fahasalamana. Nefa ny zava-misy matetika any amin'ny faritra rehefa mba misy olona zany miezaka manao fitakiana amin'ny fomba zay ara-dalàna dia mahazo pression avy aty ambony dia tokony avela malalaka zany ny syndika hanao fitakiana. Ny ohatra amin'izay moa zany hoe ny resaka affectation disciplinaire izay tsy manaraka ny lalàna izay tokony ho izy
na dia hanao affectation ary mifanjakana araka nylay mifanjakana fa tokony manara-dalàna kosa zareo ao ny atsasaky ny année scolaire affectena ny olona tsisy demande d'explication ary matetika zany ny zava-misy cibleny zareo hoe izy ny mpitarika sy londom-pisorona ao amin'ny syndicat dia ino no atao affectation. Tsy mbola nisy hatreto ny valin'ireo fitakiana efa mantaonany avy amin'ny ministera manoloana ireo olana isan-karazany. Ny zavatra mahagaga zany anay mpikambana ato amin'ny syndicat ny CGFM dia ny tsy fahazahoany mpitarika syndicat ny audience teo anivon'ny ministère ny santé efa nanomboka tamin'ny volana oa 2024 nefa ahoana moa zany no ahafahantsika mamaha ny olan'ny mpiasa raha ohatra ka tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpitarika syndicat sady atsika raha teo malagasy dia olo ny fihavana sy fampiresahana zany nefa tsy misy zay ankehitriny. Andrasana ny fepetra aingana anatin'ny fotoana fohy hiamana ny olan'ireo paramaidy eny anivon'ireo hôpitalim-panjakana manerana nosy raha nambaran'ny syndicat nandritra ny filan-kevitra nasionaly izay no tanterana androany araka izany no amaritana ny toy ny fitakiana izay nambaran'izy ireo fa hiamafy raha toa ka tsy misy ny valiteny avy amin'ny tompon'andraikitra. Fa mitaky ny fahavononana sy ny finiavana avy amin'ny fitondram-panjakana raha tiana nisitrahan'ireo olona tratra ny trisomie 21 ny azony araka ny tokony ho izy amin'izao fotoan'izao. Maro ireo fanarahana efa nankatoavan'ny Madagasikara saingy tsy nisy ny fampiaran'izay. Isan'ny olana ihany koa ny tsy fisian'ny tohana avy amin'ireo fikambanana sy ireo ray aman-dreny manana zaza trisomika olona saina. Tsy mitsambitombo ny olona trisomika eto Madagasikara hoy ny Down syndrome izay isan'ny fikambanana misehatra amin'ny fikarakarana sy manampy ireo fianakaviana misy an'ity karazana olona manana fahasembanana ity. Itsakilany vao itsakitsaka ny zon'ireo sokajin'olona ireo eto Madagasikara. Fa tsara, tena tsara tokoa raha mba misy olo tena avy eto Madagasikara manatrika ny congrès international io mba ahafahana mampiseho amin'izao tontolo izao sy maneho amin'izao tontolo izao fa ohatry ny olona rehetrarehetra trisomie 21 manerana an'izao tontolo izao koa ny trisomie 21 eto Madagasikara ka afaka misitraka ny zo rehetrarehetra zo maha-olombelona. Eo ihany koa ny convention internationale pour les personnes handicapées izay efa nisoniavo Madagasikara nefa mbola hitanay taratra fa mbola tsisy fanataterahana dia tena mangataka amin'ny fanjakana izay toany re izay toany izay mba ahafahanay mijoro hosolo tena amin'ny firenena ahafahanay manambara sy miteny fa misitraka ny zoany tokoa ny olona trisomia eto Madagasikara. Zay zany mbola olana be eto Madagasikara nefa efa azo ny trisomie 21 zany azo jerena amin'ny alalan'ny cohorte efa hita izay fa fotsiny tsy itovizantsika amin'ny any tsika mbola tsy manana droit na lazaza. Fa zany hoe efa fantatry azo jerena amin'ny koa zany hoe manana hoe trisomie le zaza eto amintsika. Isan'ny olana ihany koa ho an'ny eto Madagasikara ny tsy fahalalana ny atao hoe trisomie 21. Voalohany indrindra aloha ny manodidina mihitsy matetika mbola tsy mahafantatra manasokajana ireo amin'ny olona dala safady amin'ilay fitenenana fa tena izay mihitsy moa fitsaran'ny olona any amin'ny fiarahamonina eny rehefa mahita kely an'ilay fahatarana zany sy ilay hoe tsy mitovitovy amin'ny ankizy dia miklasé an'ilay olona hoe adala foana na amin'ilay terme ataoko anaty fonteny hoe orchidée izay foana moa zany eto amintsika. Izay antony anankiray tena mahatonga an'ilay izy eo ihany koa ny ray aman-dreny na mahafantatra raha dia menatra. Raha mahafantatra fa zany atao hoe centre spécialisé zany dia ama spécialisé azy dia spécialisé spécifique daholo ny zavatra miasa ao anatiny donc ambonimbony ilay vola miasa dia mila vola zany ilay mampiditra izy any amin'ny centre spécialisé dia nefa ny eto amintsika koa mbola tsisy fanohanana avy amin'ny fanjakana hoe voaray ho mpiasa-panjakana ny mpampianatra sy ny mpanabe ny éducateur ny anatin'ireny centre ireny fa mbola amin'ny herin'ny centre tsirairay avy amin'ny herin'ny association mampiodina azy dia misy ray aman-dreny nefa tsy mahatakatra azy. Miantso fandraisana andraikitra sy dingana avy amin'ny fanjakana ireo mpiantsehatra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomie 21 rapitso izay hitondrana ny lohahevitra atsaro ny fitsaratsarampony. Anoizantsika ny fampilalam-baovao amin'ity alaity karazan'entana miisa 3 hafa indray amin'izao fotoana no irosona amin'ny lavanty ao amin'ny ketrika.com ny zoma fa 2020 ny volana martsa ho avy izao. Ireo karazana entana ho hitanao anatin'izay lavanty izay no arahanao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miarabantsika rehetra
anolotra entana telo be izao indray izay avy ato miketrika.com ho ataontsika lavanty amin'ny zoma faharoa amby roapolo ny volana martsa ho avy izao ka ny voalohany amin'izany dia ity kasika JBL mafatifaty kely ity kasika ho anjazy izy io kasika bluetooth ihany koa miainga 7,000 monja izy mandritra ny lavanty raha toka any ho any amin'ny 209,000 ariary roetsy any ho any no tena vidiny eny an-tsena eny ary ny faharoa amin'izany indray dia ity telefôna iSense ity miainga 15,000 ariary monja ny vidiny mandritra ny lavanty raha 544,000 ariary ny tena vidiny eny an-tsena eny raha manontany nareo ary ny farany amin'izany dia ity imprimante multifonction Canon miainga 5,000 ariary ny vidiny mandritra ny lavanty ihany io raha 157,000 ariary any ho any no tena vidiny eny amin'ny magasin hafa. Hitanareo amin'izao fa hitana vaovao be avokoa no atolotra ianareo atao lavanty amin'ny fotoana io tsy misy atahoranareo mihitsy ka raha amin'ity kasika ity ianareo no te handray anjara dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 sasany ny fanomezana ny tolobidy raha ho amin'ity telefôna ity kosa indray dia manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro ary raha ho amin'ilay imprimante dia manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany ny fanomezanareo zany tolobidy zany. Etona dia tianay ny mampafantatra fa mangarahara ny lavanty satria eo ambany fanaraha-mason'ny commissaire priseur izany dia isaorana eto sahady imetra raha zafatra koa rovatantely amin'izay ary farany raha mbola manana ianao fahasarotana amin'ny fiantsenana ao anatin'ny tranokala ketrika.com na ihany koa te handray anjara amin'ilay lavanty amin'ny faharoa amby roapolo ny volana mars io dia afaka manantona mialoha eny amin'ny point relian'ny ketrika.com eny amin'ny Foresto Bel Air Foresto Ankorondrano na ihany koa eny amin'ny Foresto Ampasamajinika izay ahafahan'ireo ekipanay miasiste anareo. Vahiny sampana fampalalam-baovao ihany koa amin'ity alitiny avy eo anivon'ny telma Madagasikara miarabanao Andriana Jaina fifaliana tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao. Misy indray ireo promotion amin'ireo vokatra entin'ny telma Madagasikara ho an'ny mpanjifany amin'izao fotoana izao manahoana sy manahoana ny mahakasika an'izay. Miaraba ny iva dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao antsarin'ny Kolo TV izay amin'ny telma Madagasikara moa izany dia manana vokatra antsoina hoe ambalika. Io ambalika io dia jiro mandeha amin'ny alalan'ny herinmasoandro. Manana vokatra anankisivy izahay fa ny iray amin'ireo sivy ireo no misy promotion mandritra ny volana mars ity izay antsoina hoe homme 200X ny anaran'ilay vokatra. Io homme 200X plus io dia lampy tube anankefatra miaraka amin'ny détecteur de mouvement iray, misy boîtier chargena téléphone ary panneau 15 watts miaraka aminy. Ny faharetan'ilay bateria dia eo amin'ny adiny 30 eo. Tena hoe matanjaka mihitsy io homme 200X io. Dia mampiavaka ny ambalika dia izy azo alotsy kelikely ka 790 ariary isan'andro ny alohanareo mandra-pahavy ny herintaona ho an'io homme 200X plus io. Dia ny fihenam-bidy amin'ilay izy dia raha ohatra ka raha hetsy ariary ny petrabola voalohany amin'ny mahazatra dia lasa 7 ariary petrabola voalohany mandritra ny volana mars ity. Izany hoe nezahana namoraina ilay izy mba hanakekezana anareo mpanjifa. Fa raha loha manontolo moa izany manahoana azo atao ve ny mandoha an'izay manontolo ihany koa mety amin'ny sarany ohatrinona izany raha loha manontolo ny mahakasika an'ity homme 200X plus ity. Ie, azo alotsy kelikely izy io sady azo aloha ray manontolo izany hoe raha ohatra ka tolobotra no andohavanareo anazy dia 9,7 sy 10 ariary. Fa raha ataonareo tsikelikely izy dia mandoha petrabola voalohany nareo 7 ariary dia 790 ariary isan'andro mandra-patapitry ny herintaona. 790 ariary isan'andro mety maro zany ny olona hiazakazaka andeha hanjifa ny homme 200X plus indrindra manoloana ny resaka olan'ny herinaratra ihany koa amin'izao fotoana izao. Manahoana ary aiza ny toerana ahitana an'izay ary manahoana ihany koa ny eto sady ihany koa ny antso sy ny fanentanana hoentinao an'ny mpanjifa zany hiazakazaka hanjifa nyity tolotra vaovao ty. Ie, misy anay iraky ny telma shop dia niezaka koa izay nanakaiky anareo mpanjifa misy ny grossiste, misy ny animateur tena mandehandeha eraky Madagasikara manantona anareo izy indraindray izay manao animation eraky ny tena toerana tena lavitra izany hoe lavitry ny Tanarivo na lavitry ny ville ohatra hoe région dia ezahanay izay hanakakezana anareo mba halalanareo ny vokatra balika sy hanananareo fahazavana ao an-tokantrano.
manentana anareo zahay avy ato amin'ny ambalika mba hanjifa ny vokatra ambalika fanerinaratra zany azavan'izany ilaina foana ao atokantrano zany hoe raha manjifa an'ity homme 200x plus ty zao nareo dia efatra be zao no voazavana ao atokantrano sady afaka misarge telefôny nareo no misy détecteur de mouvement miaraka aminy dia misaotra tompoko. Akasitrahana trany ianareo eo anivon'ny Telma Madagasikara mifampahafantarana ny atolotra toy itony. Fa etsika maro no nentina Nana Maria Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie androany. I Madagasikara izay isan'ireo firenena 8 amin'ny 20 miteny sy mampiasa ny teny frantsay. Gaetan Andriatsilavo. Ankalazaina androany 20 Martsa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie, ivondronan'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay, mamorona, manavao ary mandrara amin'ny teny frantsay. Io ny lohahevitra nosafidiana tamin'ity taona ity, ary isan'ny mankalaza izany Madagasikara amin'ny mahafirenena mpikambana ao anatin'ny francophonie azy. Endrika maro no niompanan'ny fiaraha-miasa anatin'ny francophonie. Isan'izany ny kolotsaina, ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny tanora eo amin'ny sehatry ny nomerika, ny firosoana tamin'ny fanaovana kopia VAOB ho an'ireo zaza tsy nanana izany sy ny maro hafa. Parmi les exemples, à titre d'illustration, nous avons... Ohatra an'izany, manana ilay antsoina hoe la francophonie avec elle, isika, izay nahafahan'ireo ONG malagasy manodidina ny 20 namita ny tetikasany noho ny famatsiam-bola azon'izy ireo tao anatin'izay andiany 4 izay. Misy ihany koa ny tetikasa kopia hatramin'ny nanombohany azy ny taona 2024 nahafahana nampisitraka kopia ireo zaza malagasy mihoatra ny 4 alina. Eo ihany koa ireo fifanarahana isan-karazany niarahana tamin'ireo androm-panjakana miady amin'ny kolikoly, ny fametrahana demokrasia sy ny tanitandalana. Pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Tsy aivina, misy savala amin'ny 20 ankehitriny ireo firenena sy gouvernemanta mpikambana eo anivon'ny OIF, ary manodidina ny 23 tapitrisa ireo miteny frantsay miparitaka amin'ny kontinanta 5. Teto Madagasikara ihany koa no nanatanterahana ny andiany fa 12 ny fionana tampony ny francophonie ny volana novambra 2024. Amin'ity taona ity, ila Frantsa no andray ny andiany fa 7 ny volana oktobra 2024 avy izao. Maresaka iraisan'ny pirenena vetivety mitoetrany nidaroka bomba israeliana au bande de Gaza. Nahatratra 400 ireo namony ainy vokatra izany tao anatiny 420 ora ka ny 30 tao amin'ny tanànany Gaza. Araka ny nambarany Hamas miditra amin'ny andro fa 920 ny sin'ny adiny any an-toerana amin'izao fotoan'izao ary mitsoponenana avokoa ny antsasamanila amponina au bande de Gaza. Dia izay ihany koa no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.